mpivarotra etsy amin'ny tsena ny petite vitesse manohitra ny fananganana poto ao anatin'ny tsena handalovan'ny teleferika. Syndikany artiste mitaky ny alan'ny ministeran'ny kolotsaina amin'ny fitsabana ny fitantanana ao anatin'ny omda. Fanodikidonana saim-bahoaka ataon'ny mpitondra tsy maintsy andray fanapa-kevitra ny vahoaka hoy Clémence Rarnirina. Tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray anao ato anatin'ny fotoana ny fampalalambavao ny fahita lavitra MBS miarabanao ary manasanao mpanajana ary hanaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny tokona sy nampiantso-panao gazety androany ny mpivarotra tetsy amin'ny tsena ny petite vitesse Antony tsy makasitraka ny fananganana andry na poto andalovan'ny teleferika eny an-toerana ireo mpivarotra Jessica Miray sy Tahirinena. Ny antony androany voalohany indrindra teto aloha zany dia tamin'ny zoma ary rehefa tonga teto izy dia itsiny teny izy fa naka zavatra pile reny izy teto dia nandrefy dia mbola nanontaniako izy tsy niresaka dia nefa tena ohatrany mba tezitra amin'izay zany nanontany hoe ianao ny hoa eto amin'ny devantsena koa ianao manao zavatra io nefa dia manino ianao tsy mba miteny amiko na mba manazava hoe zay madama dia anao zavatra ohatran'izao eto amin'ity toerana misy anao ty dia tonga moa ny alatsinainy misy vazaha 5 sa 9 miaraka amin'ny mpandika tena ray nanao resadresaka momba ny madarella sy ty teto dia tonga ndray ny maly ariva dia anteny zany hoe maninona hoa inona hoa meseny tena antony fa maninona nareo miverimberina eto amiko nefa ny tsenako anety ampivoatsena anety zavatra ataonareo ty dia ozy izy hoe hitanao madama ozy ny zavatra atao eto dia tongona teleferika 3 metatra eto aminao ary 10 metatra miala manodidina anao ka inona mataitra anao an'izany fa raha mila fanazavana ianao dia mandana makany lehibe ny tsena na porte 15 amin'ny commune dia zay zany ny zavatra mba mahalasa ny sainay tompoko hoe zay ve mpivarotra nefa tsy mba misy hoe firesahana fa fifampilazana alohan'ny anaovany zavatra fa tonga dia didy hoe io zavatra io tsy maintsy ho atao na manaiky ianao na tsy manaiky. Toy izay ny zavanisy tetỳ amin'ny tsena ny petite vitesse nanomboka ny zoma teo. Raha ny fanazavan'izy ireo dia 10 metatra manodidina ny poto no tsy azo asiana mpivarotra intsony. Izay indrindra no antony nahatonga ny fitokonana ny mpivarotra eto amin'ny tsena ny petite vitesse androany. Tsy manaiky ny ametrahana ny poto eto araka izany ny mpivarotra. Misy tetikasa tina tanterana ety an-tsena dia miteny avy hatrany ilay olona teknisianina miteny hoe manomboka androany zay dia tsy mivarotra anaovana le tetikasa teleferika. Zay sa tsy zay izy? Tsy ekenay zany tompo satria izy zao mazava tsara. Aleo mazava tsara. Zahay tsy manakana ny tetikasa fampandrosoana. Fa alao tetikasa fampandrosoana ho tombotsoany be sy maro fa tsy tombotsoan'olona manokana tombotsoany izy atsisy. Aleo mazava azy resaka. Fa izay mpivarotra koa dia malagasy mitovy amintsika rehetra reo. Satria tombotsoany izy koa fanaovana zany teleferika zany izay malagasy rehetra na izana ianao samy mana tombotsoany zany fa izao raha famiteny asa fivomanay tompoko ny tetikasa tahaka izany raha tsy rariny any. Azay mahatonga anay manao hevitra ankehitriny hoe tsy mety aminay raha tsangatravatra tahaka izany natao hoe televiziona. Hitanao hoe fanondranay maly andiranany zany izay mpivarotra aloha hatreto satria efa leo mivoafitaky ny commune izahay satria tsy nampandrenesina izay mpivarotra rehetrarehetra petite vitesse nefa nanajariana petite vitesse tompo dia teo amin'ny 1996 zay nefa teto amin'ny petite vitesse jusk'izao ndray mbola misy fanaporontanatsaina fanaporontanana vaka donc zany le izy tsy mety aminay le ataony zareo commune. Nanakatona tsena mihitsy araka izany ny tetỳ amin'ny petite vitesse androany ho fanehoan'izy ireo ny fanoherana ny fametrahana ny poto ato anatin'ny tsena. Nanao fanambarana teny faravohitra ny mpikambana ao anatin'ny filankevim-pitantanany Omdas sy ny sindikany mpanakanto tamin'ity androany ity tsy mankasitraka intsony ny barofo ataon'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ministra ny kolotsaina izy ireo mangataka izy ireo araka izany ny alan'ny ministera amin'ny fitsabana ny fitantanana ao anatin'ny Omda. Jessica Miray sy Tahirinena. Manao barofo izay mihitsy ny nanonona ny filankevim-pitantanany Omdany ataon'ny ministra ny kolotsaina amin'izao Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy. Tsy manaja ny rafitra mifehy ny Omda ireto filankevim-pitantanany ireto androany.
manitsakitsaka ny lohan'izy ireo ihany koa ary tsy manisy asiny azy ireo sy manao jadona ka mitaky ny tsitsabahany Insondy amin'ny fitantanana ny Omda. Toy ihany zavatra rehetra hatramin'izay, izany hoe ny tsy fanajana ny rafitra misy mihitsy zany raha fitinina amin'ny ankapobeny izy teo ny maromaro ny zavatra efa nitrangy ohatrany hoe ny foanana ny AG tamin'ny février dia nefa io zavatra io zany ny fionan'ny artista anaovana ny tatitra rehetra sy hakana ny hevitry ny artista. Faharoa nanaraka an'izany ohatra ny fanafoanana ihany koa ny fivorian'Sia tamin'ny volana Jona lasa teo dia ny fanaovana soni an'ilay convention niaraka tamin'ny société manova tsy nisy fakana hevitry ny artista sy ny Sia mihitsy. Dia ny zavatra farany trangana teo zao tranga teo dia ny fibatany zareo ohatrany hoe barofo mihitsy zany ny base de données ny Omda izay misy ny renseignement momba nay rehetra ny données personnelles io izay nisy ampikambana ny Omda mariako foana efa 7 latsaka kely zay io données personnelles io dia tena saripady tokoa satria ny artista confie an'izy io any amin'ny Omda zany ary mba hoe tsy tokony ho divulguena kosa na omena entité hafa le izy fa manjary masarotan'ny artista. Miditra amin'ny fitantanana ny rarahany Omda mihitsy ihany koa ny ministera amin'izao any ka efa enim-bolana izay izy ireo no tsy nisitraka Insondy ny izo amin'ny mahampamorona. Izy nge raha ny tena marina nge le fiahina nge raha nijanona fiahina tsy olany ny fiahina raha ohatra ka hoe ao anatin'le le tena izy dia tokony hoe contrôle na régularité no ataon'ny ministère fa tingen'ny ministère fa mivadika gestionnaire nay mihitsy dia nefa ny eo amin'ilay fotoana ilanay indépendance ny Omda mihitsy no mitrangy izay zavatra izay. Mariako fa ny artista zao efa enim-bolana tsy nandray droit d'auteur mihitsy izany hoe ny perception mandeha foana fa ny répartition tsisy mihitsy. Tsara ny mampahafantatra fa i Francis amin'izao no filohan'ny filakevim-pitantanana saingy nambarany ireto mpikambana hafa ireto fa manara-drendrano ministera fotsiny ihany ity farany fa tsy ahitana taratra ny mahalehibe ny filakevim-pitantanana azy. Fa vao ny fitaterana kosa indray tsy tena mbola sara andalana io ampiarina eny amin'ny tobo fiantsonana fasan'ny karana nanomboka ny alatsinainy teo io hafa mbola mihana ihany raha nambara ny tompona andraikitra teny an-toerana isan'ny fivorimbe arahan'ireo mpisehatra rehetra ny zoma ho avy izao ka amin'io fotoana io no amaritana ny sara andalana tena izy ka vinavinaina ny mety mbola iakaran'izany ando miaratina sy atoky ramarla. Sara andalana mbola mihana ihany no napetraka nanomboka ny alatsinainy eny anivo ny tobo fiantsonana fasan'ny karana mampifandray ny Antananarivo sy ny faritra Tsimônosiny ary miatra amin'izao. Nisy ny fampiakarana sarandalana manodidina ny iray alina hatramin'ny 2 alina ariary. Tsy mbola sarandalana tena izy araka izany mipetraka io fa mba fitsinjovana ireo mpitatitra manoloana ny fiakaran'ny viditsolika fotsiny raha ny fanazavana. Tsy ena amin'ny intsony ny sarandalana fa vinavinaina ny mety mbola iakarany ka ny fivoriana iarahana ny tompon'andraikitry ny kooperativa rehetra sy ny filohan'ny komity miara mitantana ny tobo fiantsonana ny fasankarana na ny KMMTF ny zoma izao no mamaritra ny sarandalana tena izy sy mampiarina manomboka izao. Fiakaran'le frais hatramin'ny latsinainy ka hatramin'izao dia ho fanampiana ny fiarakodia eo amin'ny gasoil fotsiny fa tsisy fanararotana fa hivory zay aze ny filohana coopérative rehetrarehetra eto amin'ny tobo-piantsonana amin'ny fasankarana amin'ny zoma dia ametraka ny tena frais mifanaraka amin'ny fitsindrotany gasoil. Ny milatsaka zany lo tsy misy fa ho rectifiena zany ity frais ty ny azem mametra anazy dia mety misy ny sasany hipetraka amin'io ary misy ny sasany zay tsy mipetraka amin'io ho rectifiena kely fa ny hoe fidinan'le frais zany tsy misy atreto satria le gasoil efa tafakatra 500 isaky ny litre ny akarany. Zany hoe ny fiakaran'ny gasoil zany dia 44% kelka zany zay ny fiakaran'ny gasoil dia fiakaran'ny frais anay atreto ohatrohatrizay latsaka an'izay izy. Nanamafy ireo tompon'andraikitry ny kooperativa fa tsy tokony eny amin'ny sarandalana mehany io ny ampiarina manoloana ny fatiantoka sy ny fahasahiranana mianjady amin'ny mpitatitra. Efa marobe ny fitarainana sy ny antsoavy natao amana ny olany fitaterana saingy manety tsy tadiny ary minimikipy tsy mijery zany ny fanjakana. Ny ho an'ny ambositra manokana zao ny sarandalana teo aloha 7 ariary
zao izy lasa 5,4 ny amin'io le hoe amehana io fa io moa zany hoe ny tompona ndraikitra mbola ivory dia hitao zany le tena fisondrotana ofisialy fa io aloha zany no amehana aloha hatreto raha fieritreretana azy aloha zany dia io aloha mety hatreto dia nampiasan'ny kojakojan'ny fiarakodia misondrotra isan'andro ihany koa reo reny zany anisan'ny mahatonga le faty antoka ao amin'ny taxi brosy satria lasa mitangana daholo keo zao ny zavatra rehetra ny GPS rehetra ilain'ny fiara matetika lalana koa ratsy tena ratsy dia ratsy ary anisan'ny mampitaraina ny chauffeur rehetrarehetra tsy azo atao satria lasa ohatra mitaraina tsisy PN le fitaterana indrindraindrindra hatramin'ny sin'ny Covid-19 zany fitaterana zany tsy mba nahazo fanampiana dia lasa ohatrany hoe miantso anefitra fotsiny zany ny taxi brosy. Marary ny asa-pitaterana nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ireo fiarabe mpitatitra entana eny amin'ny lalam-pirenena na camionneur ary nilaza mihitsy izy ireo fampiakatra ny sarandalana hatramin'ny 500 nanomboka androany. Lalandray mampikoriana ny toe-karem-pirenena ary ANDB ankina ny fiainam-bahoaka ny asa-pitaterana saingy toy nina tsinitsiniaviny izany raha tsy lasa fotsiny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny fampitehan'ny lalam-pirenena maro eto Madagasikara. Mizaka ny vokatra izany rehetra izany ny olom-pirenena izay fatototry ny fahasahiranana sy adi-tsaina maro amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Toa olana vonjy-tavanandro sy tefy maika foana no ataon'ny fitondram-panjakana raha tsy izay dia any amin'ny tsy laharam-pamianatra no iazakazahana ka ny rehetra no mizaka ny tsenany aindry. Eo amin'izay vaovao ny fifamovozana izay atrandy nitrangana lozam-pifamovozana Matsiravina tao Ambatondrazaka ny maraina teo. Lehilahy iray manodidina 20 taona teo no voahitsaky ny fiara vaventy mpitondra entana ary namony ihany teny eo niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka no mitondra amintsika izay vaovao izay. Lehilahy sahabo 20 taona eo ity tratry ny famoiza-po ka namony tena teo akaiky ny fiolanan'ny voamadilo Ambohimasina ity. Hatreto dia mbola manjavozavo no tena antony natonga azy miroso tamin'izany. Tombatombany mahafantatra azy ny hoe mety ilay famoizany ny vady andefo mandry ny voatsela kory zay ka tsy mazaka ny adi-piainana samirery no mety natonga izao. Mitantara ny zavatra niseho ny olona nahita maso ny fitrangany loza. Tsy fiasana dia misy tracteur mipotra viany avy any atsimo. Dia ty gonana mony tena ty koa mipotra avy any atsimo avy any. Dia tonga dia nitsivalana teo amin'ilay tracteur izy. Dia rehefa nitsivalana teo amin'ilay tracteur izy dia tafajana ilay tracteur. Nisy koa taxi moto anankiray koa mipotra avy any dia nijanona teo amin'ny devan'ilay tracteur koa izy. Dia nijanona koa le taxi moto. Dia reto kamera reto mipotra avy any avaratra avy any dia mipita izy ilay avy tary amin'ny lalany tary mipita nanoatra an'izao dia tonga dia tamin'ilay pneu arina izy nanoatra an'izao dia mipotika nanao an'izao. Vonatsy izy avy tary amin'ilay fa avy any izy mipita. Fa nipita aloha izy dia nena avaratra dia ny camion io mipotra avy any izy avy any. Dia rehefa tonga teo ampovoany teo izy zay vao mitsofoka fa avy tamin'ny sisiny ny tato izy mitsofoka tamin'ilay pneu avy arina tato. Dia izay kikika mihitsy hoe misy mamony tena mamosiny fa tetsy rehetra vao tafajana fa teo amin'ity mihitsy izy voahitsaka teto. Ny zavatra tsikaritra aloha tao dia maro amin'ny malagasy no tratry ny famoiza-po noho ny avesatry ny adi-piainana ankehitriny. Nitrangana lozan-dranomasina nafatesan'olona ihany koa androany sy atao amin'ny ranomasiny Toliara. Lakana iray nitondra mpandeha isa 430 no rendrika rehefa niala tao Toliara tamin'ny rora maraina tanoany sy akany Soalara. Vokany olona 4 no fantatra fa namony ainy ka ny 3 tamin'izy ireo no efa hita ny iray kosa mbola karoina. Ny 30 tamin'izy ireo dia avitra somatsara ary misy amin'izy ireo no manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vaovao fampianarana kosa indray andro sisa no isaina dia higadona ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Ny mpanabetsaka tamin'ny fomba fianarana lesona no torohevitra nomeny ny mpanabe raha resaka sakafo kosa ny any ny mpitsabo. Nanao fanadinana mikasika izay indrindra iravo Razafamaina sy Toky Ramarla. Atranga matetika hita fa diso ataon'ny mpiadana no mamerindesona be loatra sy miaro toro be herinandro mialohan'ny fanadinana. Mifanohitra amin'izay anefa ny tokony atao ny mpanabe mila makaina kokoa ny saina romena filaminana sy fifantohana hiatrika ny fanadinana. Reto moa zany ny mpanala baka somary efa tanora be efa somary mahay mieritreritra tsara. Io tsinona le mpianatra samy manana ny ray aman-dreniny, samy manana ny fitaizana azy fa amin'ny ankapobeny aty an-tsekoly izy dia efa tena hoe fa tsy izao intsony ny fotoana heretana tory ela be eo, tsy izao ny fotoana ianarana iara amin'ny 12 alina vao atory.
atory mifoa ny telo maraina fa avela mba mazavazava ny saina manana rezumenaka izy ihany a dia mijerijery kely fotsiny izy dia makaina tsara ny sakafo sy ny torimaso atao tsara dia ny tokonaina no tevenina. Raha ndresaka sakafo indray dia mandritra ny taona no efa kajigajina ireo ilain'ny vatana atony sakafo manamora fitadidiana sy mitondra hery ho an'ny vatana. Mahakasika ny resaka fianarana ny olombelona rehetra zany na ny kely na ny lehibe dia manana izay problème tsy na hoe nicotomite zay ao amin'ny cerveau. Raha vao faible izay nicotomite zay dia miteraka tsy fitadidiana latsaka ao anatin'ny saina, ao ihany koa ny karazana mémoire very dia ny solution ao anatin'izay resaka mémoire na fitadidiana zay dia zavatra tsotra fotsiny mamerina tanteraka zay nicotomite zay nefa fomba mamerina anazy dia ao resaka bazina vitamine. Ao anatin'izany ny vitamine A, ny vitamine B1, B2, B6 satria mampatanjaka le hery fiarovana ao anatin'ny vatana mameno zay nicotomite zay ao anatin'ny cerveau. Ny sakafo tsara manome ho an'ny fitadidiana dia zavatra manome kolera orange. Zany hoe ao anatin'izay ny voasary orange mandarine ao anatin'izay ny katsaka ny voatavo satria izay zany dia manampy ny karazana ohatrany hoe karazana nicotomite na magnésium ny calcium ao anatin'ny vatana rehetrarehetra mitovy le proto-orange zany izy io raha hoanina zany satria sakafo avy amin'ny zavatra mavo zany no mamerina tanteraka zay fitadidiana zay mampatanjaka zay cerveau zay mila matanjaka zany ny cerveau dia base zay zany ny zavatra tokony atao ary ilaina base fizika ihany koa izy mila manao sy fizika kely tsika ao anatin'le izy satria ilaina ny mampiasa saina. Nalatsinainy ho avy izao no anatanterahana ny fanadina-panjakana baccalauréat manerana nosy ao anatin'ny famerenandesona farany ireo sekoly hatramin'ny androany fametrahana lamina ary fanomezana toromarika ireo mpiadina ny amin'ny tokony ataony mandritra ny fotoam-panadinana ny andro rapitsy ny zoma. Misaona indray ny tontolo ny asa fanaovana gazety satria dia nodimandry omaly alina iondrambelo fantatry ny rehetra tamin'ny onjam-peo tsy miankina roa teto andrenivohitra. Mpamakafaka politika hampanentana fandaranana sady pikabary ny tenany. Rasaivana dia ny fiandohan'ny volana aprily 2024 izy no nahiditra hopitaly noho ny fahatapahany lalandraha atao amin'ny lohany ka izao nitarika tamin'ny fahafatesana izao. Raha ny fantatra hatrany dia nimeritsy afindra mbato mirahavavy no iandrasana ny vatamangatsikany izay eto amin'ny fahitalavitra MBS moa dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviany. Vavao ny kolotsaina mifandraika amin'ny resaka tontolo iainana kosa indray manana andraikitra goavana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny tanora ankehitriny isan'ireo lalantsaina anetsehana ny rehetra hifantoka sy hatratra bebe kokoa ny mikasika izany ny sehatra ny zavakanto amin'ny alalan'ny sarosodoko ka naravina ho lasa tetikasa iray andomiaratina sy toky ramala. Manankareny Madagasikara ary tsy azo lavina izany manoloana ireo arena voajanahy tsy tapesipesenina ao aminy toy ny volamena, azo sarobidy sy karazam-biby maro mampiavaka ary tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Tandindondoza nefa izany ankehitriny manoloana ireo endrika fanapotena maro ataon'ny olona sy mba sipotika ny tontolo iainana. Singa iray manampy betsaka amin'ny fiainan'ny rehetra nefa izany ka tokony omendanja sy omena ny asiny. Manana didy sy andraikitra goavana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny rehetra. Miainga amin'ny fomba tsotra sy bitika indrindra ka ho fitaratra ho an'ny manodidina. Bitaky ny fomba rehetra hiadina amin'ny tsy fananjana ny tontolo iainana rehetra ka isan'izany ohatra ny famadihana ny plastika ho lasa zavatra ampiasaina. Lalantsaina hafa iray ihany koa ny zavakanto ka seho amin'ny alalan'ny sary hosodoko sy sary atao amin'ny rindrina izany ho mora tazana rehetra ka ahafahan'izy ireo mandray ny andraikiny. Misy ny tetikasa makasika izany eto Madagasikara ka omendanja amin'izany ny tanora manan-talenta izay sady afaka maneho ny fahaizany no mandray anjara ihany koa amin'ny fampianarana ny olona hikajy ny tontolo iainana. Tetikasa io miova ao anatina projet artistique zany no anaovana anazy fa tsy ohatrany hoe le support na communication mahazatra ny olona ireny fa ao anatin'ny œuvre d'art zany no natanterahana. Reny zavatra ireny mipetraka resaka fresque teo fotsiny zany no resahana hoe na vita raha ny tetikasa dia mbola eo le kisarisary sy ny karazany toy izany koa reny horonan-tsary fohy ireny dia mbola afaka ohatrany hoe manentana foana zany fa aprosihana foana zany ny fanaovana fahitana tsirikevitra vaovao tahaka izao ahafahana miaro an'ity tontolo iainantsika ity
ary mitondra zavaboary hatrany ihany koa zany amin'ny fomba fiarovana n'izany zavaboary zay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ny be lehibe ary ihany koa any amin'ireo le faritra zay arovana ireo. Maro ny tetikasa efa mipetraka eto amintsika manentana sy manabe ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho zava-poana nefa zany raha tsy nirehitra ny mandray ny andraikiny ka na ho zava-dehibe sy tandro toy ny anakandriamaso ny tontolo iainana any amin'ny toerana misy azy avy. Eo amin'ny pejin'ny maresaka iraisan'ny pirenena mivaivay amin'ny firehetan'ny ala ihany koa ankehitriny ao Frantsa sy ny manodidina azy. Firehetana izay sarotra fehezana toy ireo tany amin'ny firenena hafa tao Eropa. Manamafy ny fampitehan'ny tontolo iainana diso tafahoatra araka izany ny mponina any an-toerana avitra solon'aibe sy Mathieu Prince. Vao ny herinandro lasa teo no nahitana firetana velaran-tany manodidina ny 2,000 hektara tao Grèce tao Espagne. Dia izao indray ny ao Frantsa no nahitana firetana ao Maly Folakandro tokony tamin'ny 4 tany ho any. Toerana feno avoana sady ahitana alana kesika maromaro ity ndrehatra ity. Mampanano sarotra hatrany ny fitsokan'ny rivotra izay mahery dia mahery ny fanazavana na dia efa eo ara ny fahaiza-manao ireo mpamonjy voina miezaka mamono ny afo. Olana lehibe amin'ny tranga taka izao hatrany ny fanazavana ity tompona andraikitra ity ny fepetra iainantsika manoloana ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao. Izay maina ary nampiny tsy hodrivotra mahery dia mahery ny Folakandro ka nanafaingana ny firehetana sy ny fiparitahan'ny afo. Itsy andany ny ahitana izay tsy azo tsontsoniavina ihany koa. Vokany maro dia maro ireo olona izay tsy maintsy nafindra toerana isoroana amin'ny mety ho loza-aterany. Toy izany ihany koa ny tao Portugal tao an-tampon-tanàna niara-ny entana ireo mponina nanampy ny mpamonjy voina namono ny afo tao anatin'ity alana kesika lehibe iray ity. 10 taona teo aho izay no niaina teto fa tsy mbola nahita firetana enjana toy izao ity lehilahy lehibe iray ity. Mpamonjy voina mahery ny 200 no miara-misalaha amin'ny famonoana ny afo nandritra ny firetana hatramin'ny faran'ny herinandro teo no nakaty. Manoloana izany dia distrika 20 ao Portugal no mahazo fanambarana mena na fanambarana loza manoloana izao firetan'ny ala izao. Efa mandray ny andraiky ny tandrify azy avokoa ireo mpitondra ao an-toerana raha ny fantatra hatrany. Izao tranga izao dia efa saika hita manerana ny Eropa mihitsy no ny ahitany avy amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Mitombo hatrany araka izany ny fahampitehan'ny tontolo iainana ka mila ny fandraisana andraikitra ny rehetra. Sorona hatrany ny Malagasy amin'ny politika maloto ataon'ny mpitondra sy ny manodidina azy amin'izao fotoana izao. Firana avokoa izay sehatra rehetra ary lazaina fa misy vahaolana saingy mijanona mbava fotsiny ihany sy ary tsy voafehy ka mahatonga fitokonana sy hafanakanan-dalana etsero ravirazafy mahinina sy toky ramarla. Ataon'ny fitondram-panjakana fitaovana anaovana politika maloto ny Malagasy ho ny avy amin'ny fanoherana. Tsy voavoalohany no niseho izany fa saika anampiasaina natao ampahantra, ampatahotra ary hiteraka fanakorontanana. Endrika isehony voalohany, firesahana melony fotoana mahakasika ny vidin'entana iray izay atao fampitahana amin'ny any ivelany. Ohatra ny vidintsoloka eto amintsika izay lazaina fa lafo noho ny any ivelany. Faharoa, atao mitangana be ny firesahana azy mialohany amoahana ny vidiny izay ampiomanana sady ny sain'ny mpanjifa. Dia atao latsaka kely ny vidiny efa noeritreretin'ny fanjakana no ataony. Ohatra ny hoe raha tsy mihoatra ny 9,000 ariary ny litatra ny lasantsy dia 750 ariary no napetraka. Izany hoe 100 ariary no tsy mahatonga azy 9,000 ariary. Avokany manaiko azy ny mpanjifa. Toy izany hatrany no nisy teto Madagasikara ahina hiteraka fipoahana ara-tsosialy nefa izany ary vao maika mampatahotra ny fahanginany Malagasy amin'izao. Lalovina mihitsy ilay sain'ny vahoaka ary mitanjona ao anatin'izany dia ny fanasongadinana ny filoham-pirenena lazaina fa hoe tena mamaolana eto anivon'ny firenena ny filoham-pirenena fa mahavita kanefa hitantsika zao omaly dia omaly ihany dia efa niteraka fikorotanana fifamaliana disadisa dia ny anivon'ireo mpitatitra sy ny mpanjifa zany ity fanapa-kevitra ity satria ny mpitatitra dia fanlaza ary efa nanambara fa miankina amin'io fiakaran'ny vidin'ny solika io no ahafahan'izy ireo mamafitra ny taham-pampiakarana n'izany sarandalana izany atao izay etsona apahana mpitatitra entina manipulena anadio ny sain'ireto mpitatitra namana ny amin'io ekeo ny 900 ariary kanefa ny saka mpitatitra ny zavatra zany dia izay no mahatonga ny olana io mitovy amin'izany koa ny resaka mpiarony zo ny mpanjifa lazaina fa hoe atsona ny mpiarony zo ny mpanjifa mba hiaro ny mpanjifa ao anatin'ny fifampiresahana miaraka amin'ireo petrolier hijerenany izay hoe tsy dia hetraika loatra amin'ny vahoaka ny fiakaran'ny vidin'ny solika
ka mialatsiny nefa ny faravalonjato sy arivo ariary fiakarana valonjato sy arivo ariary no hita tao anatin'izany fifampiresahana sy fifampidiniana zany dia mialatsiny fa tsisy amin'izany teto hatramin'izay fa dia eo anatreh'le manipulation ihany tadiavana andemena amin'ny sain'ny vahoaka dia alefa foana reto compte fac reto anadio ny sain'ny olona ny amin'ny hoe tena niezaka ny firofany any firene-kafa aza lafo noho io ny sarany ny solika any firene-kafa aza mbola sahirana noho io ny zava-misy nefa ny zavatra misy any amin'ny firene-kafa izay anaovana n'ilay fampitahana ambony kokoa ny endry zareo ny niveau de vie na ny fiainan'ny vahoaka zany dikan'izany tsy dia miatrika loatrano raha mihoatra ny Madagasikara izy teny efa mahampy isan'ny tompon-daka amin'ity manipulation de masse tir zareo any tiako tenena zany hoe efa tsy mahomby tsony raha zany tetika zany no entina mbola andrebirebena ny sain'ny vahoaka fa ny vahoaka zao efa mahita mahafantatra ary ny vahoaka raha bitso tsy maintsy andray ny fanapa-kevitra hitany fa mety hijereny maso azy mahakasika amin'ity resaka fitantanana andaram-pirenena ity. Tsirairay avy no tokony andinika ny zava-misy ankehitriny tsy afaka nisy fiovana eto raha tsy ny isam-batan'olona no mietsika sy hitady fiovana tsaratsara kokoa ny firenena. Fa ny vahoaka mila mihetsika eto zany tsika raha mbola tsy manjifa ny vita malagasy ohatra raha isiko tamin'izany hoe raha jerentsika ankehitriny na ninona ny vonona ny tiko fa maninona zany nefa na afahan'ny tantsana-piodina ronono zany afahan'ny malagasy ny tsehatra zany zany tsy defaut mihitsy hoe ny mpitondra fanjakana mety eo mpitondra fanjakana fa le système hoe rehefa hita fa tsy mahazo an'ireo tombontsoa amin'ny vahiny na ninona ny tsitany raffinerie zany rehetrarehetra zany ny zavatra jerentsika le hoe manipulation dia andro isainantsika zao hoe ahoana no jerevana misy tolona tokony apoka zao ny tolona tokony apoka tsy edin'ny malagasy mihitsy fa mifiraisakina amin'ny malagasy fa manoloana ny loza miaritra amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary ny crise sy ny fahantrana lalina dia miantso ny malagasy mba hijoro ny RMDM diaspora ankehitriny tsy tokony avela eo ampelantanana ny mpandroba firenena intsony sy Madagasikara hoy izy ireo Azirmainy Menjanary sy Mandofo Randriamalala. Niakatra ho 704,000 ariary ny vidin'ny gasoil raha toka 400 sy 3,000 ariary izany teo aloha izany hoe mahatratra 500,000 ariary isaky ny litatra ny fiakarany manome tapisondrotana 2,4,420 ny sonitra ho 700 sy 5,000 ariary kosa ny lasantsy raha toka 104,000 ariary zany teo aloha izany hoe mahatratra 700,000 ariary isaky ny litatra ny fisondrotana manome tapiakarana 3,4,900 ho an'ny solika fandrehitra kosa 7,702 ariary ny vidiny ankehitriny nisy fiakarany 300 ariary isaky ny litatra niakatra nanaraka anio avokoa ny vidiny nanerana nosy izay midika fa fiakarana efa voaomana satria na ny mikitika ireny milina fivarotana solika ireny aza orinasa manokana no manao azy saingy betsaka no vetivety voaova mampita amin'ny any ivelany ny fanjakana fa tsy mijery ny fahantrana sy ny faram-piainan'ny malagasy akory fotoana itsanganan'ny malagasy izao hoy Ramatoa Nirso Ernaivo izay filohan'ny RMDM diaspora ao Frantsa. Tamin'ny 7 sy 4 arivo ka hatramin'ny 4 sy 4 arivo 5 taona zareo teo hitantsika ny fahorian'ny vahoaka malagasy 7 sy 4 arivo ka hatramin'ny 12 sy 4 arivo 4 taona izy teo vao maika alozany nahazo ny vahoaka malagasy ka hoy aho hoe raha izay 7 taona natambatra izay nitondrany reto andian'olo reto apetraka ny fanontaniana nandroso araky ny tokony ho izy ve Madagasikara firy amin'ireo velorano ny tanteraka ny zavatra misy dia nona ny vahoaka nona ny akaraman'ny malagasy raha misy arany rano dia ny sasany raha mipotaka misy mba tsy lazako zavatra hafa indraindray misy rano zavatra hafa mandeha amin'ny robinet izany hoe efa mihinana sy misotro ny tsy fihinan'ny malagasy ahoana ny sarandalana hitantsika teo valim-bavaka hoy izy ny rehetrarehetra hiakatra 10 ariary ny sarandalana mila manokatra ny saitsika tsy tsika ato anatin'ny tiefitrano ty ihany fa isika malagasy izay manaraka an'izao ho an'ny zotra nasionaly sy ny any amin'ny faritra moa efa niantra avy hatrany ny fiakarany amin'ny ankapobeny noho ny fiakarany vidin'ny solika ity nisy avy hatrany ny fanovana sarandalana ka na ny famandriana efa tamin'ny sabotsy ho an'ny toliara ny amin'ny sara ny 5 alina ariary aza nasaina nameno 2 alina ariary ny mpandeha satria niakatra ho 7 alina ariary anampitrotraka ny fidangany vidim-piainana io satria hiakatra maso karena avokoa ny zavatra rehetra indrindra fa 5,900 amin'ny fitaterana entana.
Fananamafy kosa ny mpanakanto Rakiki androany fa tsy misy afa-tsy ny fialan'ny fitondrana Rajoelina ihany no ampilamina ny malagasy fotoana tokony hitsanganandrehetra izao mba ho fanarenana ity firenena ity hitsonjovana ny taranaka ao afara ho izy. Azirmaino Minjanary sy Manofo Randria malalatra. Tafiakatra 700 miliara ariary nitrosantsika amin'ny vondrony mpamatsoliky nanomboka ny janoary hatramin'ny fiandohany ny volana jolay ity ary tombanana 200 miliara ariary nitrosa amin'ny farany taona raha toka tsy nampiakatra izany ny fitondrana. 200 miliara ariary io ny tetibolan'ny ministera telopolo ao anatin'ny herintaona na ilay antsoina hoe programme d'investissement public. Ireo izay midika mazava fa latsaka lalina ary tsy afaka hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara intsony Rajoelina ankehitriny. Ho an'ny Christian Razafimamy na i Rakiki dia nambarany fa tsy misy maharatsy ny irosona amin'ny teteza mita ankehitriny. Ny teteza mita nge tsy voatery hoe manimba zavatra foana. Ny olona manko zany efa simba ny sain'ny olona raha vao hoe mipasy teteza mita hoe io ndray fa animba zavatra fa indraindray mety mahatsara zavatra fa le izy tsy voatery hipasy teteza mita fa raha tazomitsika amin'io asakasakitsika vahoaka malagasy ihany. Za moa eto zany dia mitoraka voninkazo an'ireo namana zay manao compte fake manaratsiratsy anahy mahafinaritra satria haiko tsara nareo fa manana tsena manokana fividiananareo vary. Fantatro tsara mihitsy fa tena mbola tsy niakatra le anareo dia manana station d'essence manokana nareo fividiananareo carburant. Bravo fa ho an'izay mombokevitra amiko aloha satria tamin'izany ange miakatra ariary zato ny solika efa misy efehany any amintsika fa ity tonga dia mafy be ny efehany vao mpiasa mpanjakana ange nahazo 13% nefa malagasy rehetra tsy mpiasa mpanjakana daholo. Karaha par rapport amin'izao situation mandeha zao zany rariny amin'izay raha tokony hijo raha ohatra nge nitondra hoe voahenim-bolana Andriamatoa Rajoelina dia nangataka ny felandry zareo dia hoe resaka alako bika tsy tiako tare ozy le iran'le olona fa raha izy kosa raha hoe efa aty amin'ny akaikikaiky ny fiafarany mandaha vao maika zavatra megravy indray ny zavatra misy ataoko angamba tsy hotsiny ho an'izay mametsiny no mafisy ny atrany fa mila fanavotana faran'izay aingana ny vahoaka malagasy mitako fandraisana andraikitra ary mila olona tena sasy hitondra fanovana ho an'ny vahoaka malagasy izao zava-misy izao. Aleo manao action zany hoe anahy zany tena mahita hoe fitaka fotsiny le fitondrany fitaka le izy saina mamitaka le izy satria tsy araka ny zavatra nantenaina sy ny zavatra etreretina za tena mahita hoe Andriamatoa filoha tena ampahendrena ohatra ny fomba nanginanao tamin'ny teteza mita nangina ianao dia ny caméra rehetrarehetra zao any aminao ninona manko zavatra ho tenenao dia tompona andraikitra foana ianao aloha ninona zavatra tenenao antarinina mpiakatra tompona andraikitra ianao zay tsy mahafantatra tiako tenenina hoe efa tena etiny ranombary fa tsy andohalika atsony efa tsy mety le izy tonga dia aleonao mametra-pialana ohatr'izay koa ny membre ny gouvernemanta hoe aleo miala mpahendrena aleonareo miala aleo hijerevan'ny ekipa teknika vaovao anazy indray hoe ohatrany ahoana no anaovan'zareo an'le izy ohatrany ahoana no anaovan'ireo élément reo an'le izy satria efa misy karazana démarche efa atao tsy kelikely hoe ahoana ny fomba anenana faran'izay aingana nio carburant io mba hiverena n'le fiainana amin'ny andavanandro tokony mba farafaratsiny. Tsy ny mpanohitra na ny mpanao politika tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra irery intsony no mila mijoro sy hitaky ny fandravana ny fitondrana ankehitriny ho iatrany nambarany fa ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy. Fanatsikafony miara-manonja indray ny famonoana afo ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny fampiakarana ny vitsolika androany tsy mahasoehatra mihitsy ireo tena teknisianina tokony hitondra fanazavana fa ny tehisehoseho hatrany no mitondra fanazavana ho ny fanazavana. Avitra solondehibe sy Mathieu Prince. Nasika ny solombavim-bahoaka lany tetsy amin'ny boriboritany fahadimy raha nilaza fa tsy mijery afa-tsy ny manodidina azy ny mpitondra nandritra izay nitondran' izay. Efa hita taratra zany tany amin'ny taona 2024 nangalany ankerin'ny fitondrana ka niantso ny vahoaka malagasy araka izany ity solombavim-bahoaka ity mba ho tonga saina manoloana izao fanapara-pahefana samy hafa izao. Averiko indray mandeha fa tsy misy zavatra mandeha eto amin'ity firenena ity satria kinafinafina sy laingalainga no nafafy nandritrin'izay 13 taona nitondrana Andriamatoa Rajoelina izay. Ny raha Covid tsy mazava ny fampiasana ny vola rehetra tao ny 900 ny vola azo fanampiana avy amin'ireo malalatanana avy any ivelany. Ny jirama tsy sasatry ny mena subvention ny knapsa reny nanaovan'izy rehetra kitrano an-trano tao ny findramam-bola sy ny fampiasana ny vola mpisotro ronono satria tsy mazava aminao tsony hatramin'izao tsika miteny fa vavabe ny ataon'ny ben'ny tanàna hoe amin'ny mpitatitra rehefa tsy anao
dia averina ty ny lisansa fa mahita ondre zany ny fomba nareo menakavy hatramy rovintsika nanaiky an'izany ry vahoaka anatin'izany koa ny resaka marché publique na ny tsenam-barim-panjakana izay azo mianakavy a ny fizarana izany na ny fananganana an'ireny atao sekoly manara-penitra any solombavam-baoaka iherideny akahamaroany reny tsena amin'ireny asa ireny a sy ny ireo lelazaina fa building manara-penitra mbola tsy mety vita mohatra am'izao misy amin'iny lalana tsara sotra iny izy mianakavy ny tompony reny asa ireny tsara ho fantatra reo vahoaka zany ny resaka volamena ny resaka vatosoa izay aondrana tsokisoko ny arem-pirenena ny arenandranomasina ny resaka foza resaka kraby io resahaka io izay resaka hoe tena feno osika sy feno kitrano atrano ny amin'ny resaka fanomezana lisansa tsy misy zavatra mandeha eto amin'ity fireneny ity fa ny azo mianakavy ihany ho iaho teo de mandra-parovintsika no anaiky an'izao tena ampy zay fa tena tsy azo ekena tsony ny toizan'izao a mbola fotoana maharitra manetre tena manatona ny ray aman-dreny am'izay tokony fanatonana andriamato andrajoelona mba tena anamaivanana sisa sy anomanana ny fifidianana anomanana zany fifandimbiasa-pahefana tena hoe mba ny olona tena laniny vahoaka no hipetraka hitondra ny firenena fa tena tsy lasa tsony ianao hoe tena tsy azo ekena tsony ny zavatra toy izao nitondra fanazavana mikasika ny fiakarany vidin'ny solika izay ezahan'ny mpikambanao amin'ny fitondrana porofona fa mitsinjo ny vahoaka tanteraka ny filoha manoloana ity fampiakarana ny vidin'ny solika ity tsy marina izany filazana izany satria efa hita tao anatin'ny teti-bolam-panjakana io fampiakarana io ka mitetina 7.3 miliara ariary no elanelan'ny fiakaran'ny TVA na nihetra fanampy ny tazana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana asanay mihitsy zany zavatra barabarainao zany asanay mihitsy le tena ataonao tsinitsinina io hoe niady le filoha mitsinjo vahoaka le filoha nijery ny tsy ampiakarana ny farak'izay kely indrindra de jeren'le filoha zafady e tsika aza mifanabarabara tsy zany ny marina tsy marina zany ny solika afaratsika raha mato ministra dia 1,200,000 mètres cube ampitomboy arivo zay de fantatra hoe 4 litatra ity LFI 2022 raha mato lalatina rakotina zafy tsika aza mifanabarabara eto raha mitsinjo vahoaka zany le président rehefa nanao ny LFR izy TVA amin'ny produit pétrolier sambina eny daholy olona io tenareo hoe na ena 500 isan-jato ny tany TVA laina amin'ny lasantsy fa tsy hoe amin'ny solika ray manontolo raha mato ministra lalatina rakotina zafy 175,000 mètres cube 175,000 mètres cube ny essence afaratsika isa taona de ataovy zany ao anatin'ny 1,200,000 mètres cube firisan-jato fotsiny lasantsy nefa inona enanareo 500 isan-jato asanay ty raha mato ministra fa nareo ange am'le manabarabara le commission finance mahatonga anareo tsy mahita n'io zavatra io e ka mbola farankely ahoana ny lazainareo amin'ny atsasabidy io etrere tsara hoe 1,200,000 ny taxe saika alaitsika aminazy 515 milliards amina 1,200,000 mètres cube de 515 ny alaitsika de efa ny atsasaky zay sisy le produit rehetrarehetra dia 338 milliards d'ariary no taxe alain'ny fanjakana hitanareo am'izany le kajin'le fanjakana zany hoe ambony be le kajin'le fanjakana anatin'izy tsy misy fitsinjovana vahoaka zany e fa zavatra efa fantatra mody misarisary mam'izay aty ambadika aty mody malemilemy paika am'izay le président mody manao mampalahelo alefa daholo ny olona miara le président kosa niady le président kosa zao e fa nga tsy fantatry le président ty LFR nasaina ny lanina ity le président izy tena mihitsy no miantso telefôny mandresy lahatra ny solombavam-bahoaka hoe fidionareo LFR io laninareo LFR io ny antony mba afahako manohy an'le asa nefa zavatra misoratra anatin'ny LFR ty efa tenenanareo ty efa misy ekarana 338 milliards d'ariary ao anatiny de iza ny fitapitahanareo am'izany de mietretinareo vefa hoe mbola concombre indray le ka manana solombavam-bahoaka ty amin'ny fanoherany vahoaka io afaka manara-maso ny zavatra ataonareo tsy miova ny fomba fanaon'ny fitondram-panjakana amin'ny fijabahana andraikitra sy ny fampiarovana kanefa tsy mitondra zavatra tsara zany hitantaratra zany amin'izao faneho-kevitra maro samihafa ataon'ireo mpikambana izao
serasera ngeny zareo anatin'le izy serasera ngeny nataony zalata ao anatin'le fa zay ny zavatra misy dia zao a tena kenda tanteraka moa zany io mahaverintsika foana hoe teanao amin'ny eo nareo a dia zakao ny vokany io zany miazakazaka indray zao ny mpanao compte fako anenjikatsika ireo mihitsy zareo fa tena tadianao an'izao satria mitaky ny fialany ny prime ministre io nge efa ela nge io prime ministre io nefa tokony nisorony teo hoe na ny RDR mahafantatra an'izany fa arozy izy dia miemitra arozy izy dia emitra satria misy baiko foana avany hoe aloha indray ijanony aloha indray zao miarrange le filoham-pirenena nge raha ohatra ka ny antoko-panohitra manao raha nanana moyen izy nanalana nanaovana motion de censure n'io prime ministre io dia nilamina le président république fa zareo moa zany sokona mifankahita dia matahotra izy ny analan'le prime ministre satria misy miary koa le prime ministre dia tsy gakytsika hoe raha ohatra ka misy ny bao miavitra lasa nalefa re amin'ny présidence ary nanakaiky an'le président république am'le le lasa dididiry taletra ny kabinetra talehan'ny kabinetra dia lasa manao an jeu an'le porte parole ny gouvernement ko lasa lasa technicianna daholo zany zareo ao zao fa lasa iza le tena technicianna mafy an'le izy fampalalam-bavao tamin'ity androan'ity ankasitrahana fianao nanaraka izany sy hatramin'ny farany sy atony mahazatra dia ny fandaharana ao anamarina no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-bavao izao aorian'izay ny fandaharana global news sy ny fandaharana asailasao aspekidja 4 io no lohateny olonatsary arainao amin'ity androan'ity ny tena kosa mametraka ny manapitafa ho amin'ny manaraka indray velo maro tompoko